Vaovao mahakasika ny fahasalamana indray kosa ary sy nisongadina ao anatin'ilay tantara izay nolalovina tetsy amin'ny salle d'œuvre ny fiangonana katolika tetsy Antanimena ny mahakasika ilay aretina antsoina hoe drépanocytose. Mbola sarotra ny mitsabo ity aretina ity, mila fanentanana samihafa nefa ny fisorohana izany aretina izany. Ny 13 isanjaton'ny malagasy no mitondra ny drépanocytose fa tsy marary na ilay antsoina hoe hétérozygote AS. Ny iray isanjato kosa no drépanocytose homozygote SS na mitondra ny drépanocytose ary tena marary. Isany mbola olana ny fitsaboana ity aretina ity noho ny alafiny sarany. Toe-batana ny drépanocytose ary tsy misy tena mahasitrana azy ankoatra ny fanaovana greffe moelle osseuse izay lafo vidy satria dia 2 hetsy ariary ny fanovana izany any ivelany. Efa araka amin'ny folo taona zay nitsangana teto Madagasikara dia nanao plaidoyer zay tamin'ny ministère ny fahasalamana dia nanomboka tamin'ny 2008 no tafiditra ao anatin'ny programme ministère ny fahasalamana ny drépanocytose eto Madagasikara. Zay misy hoe politique nationale de lutte contre la drépanocytose. Dia ao anatin'ny ONG CDM misy ny comité scientifique manao ny fampihofanana ny rokotsavo manerana ny nosy. Dia koa zay ny fitaovam-pitilena aty Antananarivo na any amin'ny faritra samihafa fa miangavy ohatra misy fanentanana tao dia betsaka ireo fitaovam-pitilena ireo mijanona fotsiny satria tsy ampy ny consommable na ny budget de fonctionnement fa fidinana afo ireo. Ho fampahafantarana ny aretina drépanocytose eto Madagasikara sy ho fampianarana ireo olona mitondra izany aretina izany ary ho fanentanana amin'ny ady amin'ny drépanocytose dia nisy ny tantara-tsehatra naseho tetsy amin'ny salle d'œuvre Antanimena androany izay nitondra ny lohateny hoe Sombiniaiko. Azo sorohana ny crise na drépanocytose amin'ny fisotroana rano maherin'ny 3 litatra ny tsy fanaovana mangatsiaka ary ny tsy fanaovana reraka. Tsy mifindra ny aretina fa manaranaka kosa. Any amin'ny faritra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana nosy no tena betsaka olona mitondra azy.